Tomonjy Andriamanitra velona ianao andela sy manome voninahitra anao zay. Te hisaotra anao manoka zay Jesosy no nifanekenao hanatrika ny eto. Satria zany fanatrehanao zany no zava-dehibe indrindra aminay. Fa raha tsy eo dia fôna izao fotoana izao. Dia atolotra anao ny voninahitra fa ianao indrindra no ny tompo izay rehetra mpanompo avokoa. Ary satria Andriamanitra velona ianao dia Andriamanitra miteny. Koa dia niteneny indray indrindra eto anatrehanao zay mba hihaino izay tianao mambara aminay. Ka ny fanahiny tokoa hiasa ka hanazava aminay ny teninao ary hanazava ny fosiny saina mampanany koa handraisana izany sady mbola hampaheliko ny finiavanay hivelomanay arak'izany. Misaotra Jesosy fa amin'ny anaranao no mbola izany mivavaka izany. Amen. Raha izany ny avaramaratra dia misaotra Andriamanitra lehibe isika amin'ny rahatsika rehetra ny anarana Jesosy Kristy ilay lohan'ny fiangonana tompony ny fiantsoana mampianantsika ny fifaliana ilay teo ampanon'Andriamanitra rehetra araka ny vanim-potoana manokana lalao ny mizaha fanompoana avy ary alemony fisaotan'Andriamanitra sy manasanantsika hanatanteraka izay ampahasara fetra ny tempony miarama mankalaza ny Jehovah. Dia fifaliana manay miarama manokana nareo amin'izany diga-tanina misy fanompoana ny entsono ny tomponareo zany ary entsonorareo vavony tenona nanasanareo anay ankehitriny. Ny tenin'Andriamanitra amin'ny Apokalipsy toko faharoa avy namalala no teny faneva manokana nakana ny teny faneva manokana ho amin'ny Jobely fisotronono ny vaivandrehetra no miasolofo kitandrona mivady. Ary andry verenantsika ilay andininy ny faefatra amin'izany Apokalipsy toko faharoa izany. Apokalipsy toko faharoa ka ny andininy faefatra ihany mivavaka izao ny tompo Jesosy no teny manao hoe kanefa mananteny aminao aho satria efa niala tamin'ny fitiavana voalohany ianao. Kanefa mananteny aminao aho fa efa niala tamin'ny fitiavana voalohany ianao. Rehefa mamaky ity epistiliny ho an'ny Efesiana ketsikela voalohany nakirana taratasy 7 izay nampanoratona an'izao no fiangonana tany Azia ireo dia tiany tompo ny hamerina antsika amin'izao hafatra kely sosona izao. Ny hafatra voalohany dia izao manao hoe avereno amin'ny tena toerany ny fitiavana. Avereno amin'ny tena toerany ny fitiavana. Izay ny voalohany. Ny faharoa dia izao tsarovy ny hasaripady ny fitiavana. Tsarovy ny hasaripady ny fitiavana. Izay ny faharoa. Ary ny fahatelo dia izao ivelomy ny vontoaty ny fitiavana. Ivelomy ny vontoaty ny fitiavana. Zaho mihiraka akaiko amin'ireo zany efatra izay ny efatra nandrana. Ny voalohany avereno amin'ny tena toerany ny fitiavana. Ny faharoa tsarovy ny hasaripady ny fitiavana. Ary ny fahatelo ivelomy ny vontoaty amin'ny fitiavana. Nahoana Jesosy afana dia miteny manao hoe mananteny aminao aho raha ohatra tsotra ny avana fo manana zavatra nakiavana nareo aho rehefa fiangonanao teo Jesosy miantony izao miala tamin'ny fitiavana voalohany reo. Raha ohatra mamaky amin'ny dikateny hasika zao hoe le fitiavanao ankehitriny tsy mitovitsony tamin'ilay fitiavanao tany amin'ny voalohany. Fa rehefa nandeha ny fotoana dia ny nangatsiaka izany fitiavana zany. Niovy izany fitiavana zany. Areo rehefa miafatra voalohany hoe avereno amin'ny tena toerany fitiavana. Rehefa mamaky ny andininy eo lotsika raha ohatra azo toko telo ny zavatra ambaran'i Jesosy izao misy toko anankiray voalohany miresaka izy dia amin'ny hoe fantatro ny asanao sy ny fikirizanay nataonao. Hetsika nataonao. Tena hetsika mihitsy na fiangonana atao Jesosy io. Zay ny voalohany. Ny vondrona faharoa dia ny fantatro ny faharetanao sy ny tsy fahazakanao ny mpanoratsy manao fampianarana diso ekôla hita. Zay ny vondrona faharoa. Fijoroany tsara sady miaraka maharitra. Ary ny fahatelo dia miresaka amin'izay ny amin'ny fitiavana. Ireo zany le zava-telo. Ilay asa sy fikirizanana, ilay faharetana sy fijoroana ary ny fitiavana. Raha ohatra ny mpilahana ny avana malala ny fiainany fiangonana tao Efesosy dia izao voalohany asa sy fikirizanana, faharoa faharetana sy fijoroana ary fahatelo vao fitiavana. Zay zavatra hitan'i Jesosy. Toy Jesosy manao hoe zato ny kely-tanjarenareo. Raha ohatra ny atao kely bus zany mandeha ny bus nandehanan'ny kristiana tany Jesosy bus 123. Maraka izao ny fotoana mampiheso le bus 123. Hoy Jesosy hoe tsia avereno amin'ny toerany fitiavana. Ny bus nandehanareo 312. Le fitiavana mila mandeha voalohany fa tsy izy mifaty ny faty. Izay mety ho lasa zéro mihitsy aza hoe dia analo izy.
dia vertanteraka izy ka tsy miasa sy nyfikirizana tsy mifaharetana sy ny fijoro hiaty amin'ny sekta koa ny tena maky dia ny fitiavana ty amin'ny farazara fa misy fa ny fitiavana ny tokony voalohany raha ampiasaiko ny saralamasiny ny fitiavana tokony lokomotive areto vapo manaraka avereno amin'ny tena toerany ny fitiavana zany amin'ny aritra voalohany ary zavatra lehibe zany riavana rehefa mahatsiary indray nokolikanina voalohany tokoaterany foraben'nyfateranyfotsika ny amin'izany toerana ny fitiavana zany efa milazo arakekiny directeur reto mitoetra ny finoana ny fanantenana ny fitiavana ny fitiavana lehibe amin'ireo dika teny diema moa ny fitiavana lehibe indrindra amin'ireo dika teny protestanta tsy misy indrindra fa dika teny diema dia fitiavana lehibe indrindra amin'ireo izy zany voalohany raha ohatra ka omenanara aliantsy mandemanitra raha manao fampiarana zany eo amin'ny fiainantsika zany tsika liava ny hoe mivelena amin'ny fitiavana voalohany dia tsy maintsy mieritreritra tena mbola mitany zany toerana voalohany amin'ny fiainantsika zany hoe ny fitiavana ao anatin'izao fiarahamonina misy antsika izao izay itao man'ny riandrano ny fanosoana sy ny volotsaina iraisam-pirenena ao anatin'ny fanatontoloana mitariky izao tontolo zao hanalavitra n'Andriamanitra ny fomba mahitsy vaky sy mahatsara ary hitantsika ianan'ny fiarahamonina misy antsika mbola voalohany eo fiainantsika hoe ny fitiavana eo anivony zao tontolo zao feno ady sy korontana fankahalana hitana amin'ny sekta maro samihafa ka mahatonga ny mpiarabelona amintsika mongola ohatrany mamono koa na mamonomoka koa aza zay tsy misy vity mihitsy araky tsisy fotony mamona olona iadina ifampitoviana ny tribunal ifanamosina amin'ny Facebook sy ny zany ao anatin'izao tontolo zao feno fankahalana mbola voalohany ny fiainantsika ny fitiavana raha tsy mandriamanitra amintsika tsy mandriamanitra averembe amin'ny tena toerana fitiavana mba avelao izy voalohany ao anatin'ny fiainantsika zay ny voalohany diafatra faharoteo inotombo izy ny tena voamanadina nareo tsarovy ny hasapady ny fitiavana zany dia zavatra tokony atao efa matikatiatena dizaka mitady torty fa tsy rehefa moa tena nareo atany vity fa ina tony atao tsara fa ina zay tsara tsy zany fa entomody ny tenin'Andriamanitra voalohany avereno amin'ny tena toerany ny fitiavana voalohany avereno amin'ny tena toerany ny fitiavana aizy toerana io voalohany ny faharopiavana tsarovy ny asarapady ny fitiavana tsarovy ny asarapady ny fitiavana raha mivery ty apokalipsy tia iavana zao noho tsy nametranao ny fitiavana amin'ny toerana voalohany i Jesosy tamin'ny fiangonana teo Jesosy zao misy raha mbola hajanonao amin'izao ihany ny toerana fitiavana tsy averona ny voalohany izy ho avy aminao hamindra amin'ny fanaovan-jironao hiala ny fitoerana raha tsy mibebaka ianao zany misy izany hoe ny fitiavana ravana marana dia sarapady fa raha tsy mipetraka amin'ny tena toerana izy dia mampididoza zany fatambarany tena ny mampidika ary motsy mampahatsiaro antsika an'izany hoe ny apôstôly Paul raha mandray korintiana voalohany toko fahatelo tsy toko malaza indrindra ao anatin'ny testamenta vaovao ny amin'ny fitiavana rehefa milaza izy manao hoe na dia manana finoana rehetra zaka mafindra telopolo kanefa tsy manana fitiavana dia tsy mitsinona tsy mitsinona ary na dia omeko hoan'ny malahelo aza ny fananako rehetra ary na dia atopodorana aza ny tenako atao fanatitra velona kanefa tsy manana fitiavana dia tsy mahazoa ny fitiavana ary sarapady satria izy no manome tena mahizy azy niezika izatra raha mivelona ny fiangonana tany Jesosy antsika tena miasa naoto tena mikeliela raha ohatra zany omenana dia tena bravona tsy mahita fiangonana mihetsika hatramin'izany tena mihetsika fo izy asa fady fa raha manao asa lehibe toy mafika telo-poasa zao raha tsy amin'ny fitiavana zany dia tsy mitsiny zany ny sarapady ny fitiavana ravana marana ary na dia sarotina zay nao fampianara-ponina sarotinao manana faharetanao kanefa tsy manana fitiavana dia tsy mahasoanao koa raha lavana fantatsika ny lehibe amparany tenan'Andriamanitra ary raha mipita makany amin'ny firazantsasika
dia tsy zavatra hafa amin'izany koa no ambanan Jesosy avana manana rehefa mampatsiaro izy tao mitoviteny mitovitelopolo ao Mateo 7 manao hoe maro nanao amiko amin'izany androany tompo tsy rehefa nanao asa lehibe maro tao mianarana izay nanao asa zay nanao fikelezanay izay nataonay daholo zany izy zany zany nataonay ary dia ambarako ambarombarina hoe tsy mafantatro koa ianareo ankely mialamiko nareo mpanao zava-to zany rehefa manana rehefa tsy tena mipetraka amin'ny tena toerana na ny zavatra asa lehibe na marina ary Jesosy no teny efa nanao asa lehibe zay ary asa lehibe tsy anankiray fa maro kanefa rehefa tsy ataonao amin'ny fitiavana zay ilana Jesosy dia hoy Jesosy hoe asa mahameloka ela zany ary mpanobeloka saripady kely avana amin'ny fitiavana zany tena saripady mihitsy ary zany zany mahamaripoty fa rehefa voalohany eritreritra zany aveleno amin'ny tiana toerana ndray foy hafany fa raha tsy mipetraka io dia mampidi-tozanio satria saripady amarana azy ala ina hoe fahatelo ivelomy ny vontoaty ny fitiavana ny fahatelo ivelomy ny vontoaty ny fitiavana ny voalohany avereno ny tena toerana ny fitiavana ny faharoa tsarovy ny saripady ny fitiavana ny fahatelo ivelomy ny vontoaty ny fitiavana ivelomanao ny havana rehefa mieritreritra raha manana fahafahana no mamaky ny bokevyteny amin'ny tian'iny sara mihafa be mihitsy zany mamaky amin'izay ny teny atao pasteur be manana momba ny apocalypsise isan'ny mpanoatra protestant angeza lany motra eviteny amin'ny apocalypsise hafa eviteny raha mieritreritra ny mpampianatra teolojia pratika miaramiasa taminay teny fatry ny taona maro zany tany rakotoary manana Nelson zany tany toambany mpampianatra teolojia pratika miaraka taminay teto nanazava le ny apocalypsise hafa ny eviteny tany rehefa manana mamaky aloha ny eviteny nosonata ireo teolojianina frantsay ohatra na anglisy dia hafa ny eviteny rehefa mieritreritra isika ny tontolo no zavatra ambaran'ny John Petro sy ny tontolo izay ambaran'ny Paul koa raha mifandraisy tosoratra izy ireo dia mamerina tsika zany manao hoe ahoana tokoa zany miaraka ny fitiavana voalohany dia ahoana aloha zany zao rehefa namanana ny fiheviteny anankiray azo maherantsika fantany ny tokony atao zao zavy mbola afaka miara-miteny amin'ny Paoly manao hoe ny fitiavana Kristiny manirana mbola afaka miara-miteny amin'ny Paoly zavy fa ny fitiavana Kristiny manirana izany hoe ny hery manentana amin'ny zavatra atao ny hery manentana eo amin'ny fifandraisana ny hery manentana eo amin'ny teny ambara dia ny fitiavana Kristiny ary zavain'ny Paoly tsara hoe izy manao fa ny fitiavana Kristiny manirana satria izao ny hevitra maty ny anankiray hamonjy ny olona rehetra ka dia maty koa izy rehetra ary maty hamonjy ny olona rehetra izy mba tsy ho velona ho an'ny tena mentsona zay velona fa zay efa maty sy mitsangana hamonjy azy ny Korintana fahatelo ny fevitra ambin'ny folo zany ndiana mbola afaka miteny zavatsika fa ny famerenana fitiavana amin'ny tena toerana sy ny fahatsapana ny fitandrena amin'ny tokony atao satria saripady dia ny fiverenana indray ny fiveloma zany fitiavana Kristiny maniry anay fitiavana Kristiny maniry raha fitiavana Kristiny maniry dia veloma zay ambaran'ny Paoly ny Kolosiana 3:7 dia ny 7:20 izy ary na inona ny inona ataonareo dia ataovy amin'ny fo tahaka ny man'ny tompo fa tsy ho an'ny olona ka amin'izay rehetra atao dia Kristiny mpanjiny satria ny fitiavana azy maniry ka le fitiavana Kristiny dia mandray sady fitiavana azy no ny fitiavana raisina no raisina le fitiavana Kristiny izy maty ho atony azy fijaliana ny Paoly ka ny fitiavana Kristiny raisina miboboka ato anaty ao anisika kosa hanapampiaraka ny zavatra rehetra atao ho fitiavana azy zany misy zavatra marana dia ny zavatra rehetra atao na inona hoy Paoly dia atao avy tony amin'ny tompo fa tsy ho an'ny olona na dia mety ho an'ny olona azy anaovana azy ny olona no mahita azy eo ny olona aloha hiantrika ny mazava dia ataovy tony an'ny tompo fa tsy ho an'ny olona izay rehetra atao izy dia hoy Paoly rehefa miaina an'izany nanoatra ny kristianina tany Galatia izy ny Galatia ny tokovolana ny fahafolo zany zany raha hoe tsy tena latsitsy 1/10 Galatia ny tokovoalohany dia ny fahafolo tena sarobidy ary ankehitriny olona mba mila fikisan'Andriamanitra sa mila sitraka amin'olona raha mbola mila sitraka amin'olona dia tsy mpanompo Kristy zany misy tena hoe ambara mitoviteny fa tafotoana reny inona ny problème refa marina mitoviteny torimo tsy hafarifary mpiango na ro tadiavinao fa
fa nitoko mahitsy ny tenan'Andriamanitra. Ary ny toro-teny voalohany tamin'ny Pentekoste, toro-teny nanentina ny fon'ny mpiambo, fa tsy mafisafy ny mpiambo na nirotsorotry azy atolotra ambony dabilio. Zany izy raha mbola tena sitraka manokana dia tsy mpanompo Kristy. Toriko izay tokony toriko satria sain'i Kristy ataoko ary fitiavana azy fanaovako izany. Ataoko izay tokony atao. Izy teny fitiavan'i Kristy ny manery. Tereny ny fitiavan'i Kristy. Rehefa mba olombelona mety matahotra anareo mety mila ranoranony aminareo fa ny fitiavan'i Kristy tereny dia ataoko ilay izy. Ary mahafinaritra ny faneren'ny fitiavan'i Kristy. Saola n'Andriamanitra raha mba voatery ianao. Satria rehefa teny ny fitiavan'i Kristy mantsy ianao afa-tsiny ianao. Afa-tsiny ianao. Mety ino nanto. Nantonao dia sitrapondralaka misy nanambadiany ambany andro ny fitiavana gasy. Nahita olana izy zany. Sitrapony io. Za zany afaka miteny manao sitrapony fa ny fitiavan'i Kristy nanendy ahy. Eto aho satria nitelana ny fitiavan'i Kristy. Afa-tsiny aho fa miasa raha zany fitiavan'i Kristy mandeha zany. Zavatra fahafahana ny avana malahy no ateraky ny faneren'ny fitiavan'i Kristy. Indrindra zavatra kely mba hivelomana izany votoatiny fitiavana izany ka ny fitiavan'i Kristy no manendy. Dia rehefa mieritreritra an'izany hoe ataovy ny zavatra rehetra amin'ny fotona ny tompoko zany. Ny dikany zany rehefa marana zao ny tena fanontaniana izay ilan'Andriamanitra valiny tamin'ny fiangonana teo Efesosy dia manao hoe ry kristianina Efesosy inona marina no fanotra manenty anareo amin'ny zavatra nanao asa sy fikelezana nareo naharitra sy nanohitra ny sekta anareo. Fa inona ny fanotra azo zany tena malagasy fanotra ampiasaiko zany. Inona ny motivation nanenty anareo nanao an'izany rehetra. Zay ny fanontaniana atao tompo. Izany hoe raha ohatra ka tena hidirantsika lavitra izany ny zavatra tena tian'Andriamanitra fantatra dia tsy ny zavatra miseho oly, tsy miseho fa ny olo miafinao. Araka ilay Samuel Korinto 1:7 rehefa nifidy azy eo mpanjaka andinga Saoly Jehovah manao hoe fa tsy matoy ny fijerin'ny olona ny fijerin'ny Jehovah fa ny olona mijery ny miseho ivelany fa Jehovah kosa mijery ny fo. Ny fontsika mijery Andriamanitra, ny olona mijery ny mahita io ihany no hitany. Dia io ny tsarany antsika ny teny ataontsika, ny fety ataontsika, ny asa ataontsika satria tsy mahita fa tsy miseho. Fa Andriamanitra rehefa mijery antsika ilay miseho any iny hitany tsara mihitsy. Fa lasa lalina kosa inona marina fanotra tatom-potoana atonga hiteny zany trano. Inona marina fanotra tatom-potoana atonga nihetsika trano. Inona marina fanotra tatom-potoana natonga nanao asa toy izao. Ino io fanotra io? Fa raha tsy fitiavana Kristy io fanotra io foana zavatra rehetra. Ary ampito zaza. Raha no hivelomo ireo votatozio. Fa efa mieritreritra mantsika lavana hoe manao asa fikelezana eny miezaka mijoro sy ny sisy. Tsy maintsy manaiky amin'ny faneketeny tsika lavana fa tsy voatery ny fitiavan'i Kristy koa no fanolotra manentana antsika. Tena tsy tokony hoe tsara belantsika amin'izany tsika tsy tokony hanao fangaram-pira zany. Indraindray lavana ny hetsika ataontsika, ny teny ataontsika, ny zavatra ataontsika dia mety atosiky ny fifaninanana amin'ny hafa. Ny alina manao izao dia tsika hoe tsy mbanao. Toetrany mety ny fiarahamonina misy antsika lavana. Indraindray tsy ny fitiavan'i Kristy mantsy fa mety ho fihinana sitaka amin'olona. Raha mba atao izao dia mba falifaly tokoa zareo amin'any zao dia aleo atao izao. Zay misy ny amin'ny fihinana sitaka. Indraindray mety ho hinatra natahotra olona ihany koa. Indrindra moa rehefa misy olona lehibe natahotra namahina. Io zady misaotin'Andriamanitra foanesitsika tsy mba misy olona matahotra mihitsy. Zany tsy mba misy olona biby fampitona fa misy olona sasany mitsao. Zaza ny tena mitatra namafa izy mba tsy ho tahotra ny fahefana anankiray nanaovana zavatra eo amin'ny fiainana eo ny fiangonana. Fa mba ho tsaroana ny olona mandrakariva fa ny fitiavan'i Kristy ihany no tokony maniry azy fa tsy nihenan'olona natahotra olona na iza eo anivon'ny fiainana manontolo. Dia tazany keo inona marina fanotra mety manentana ny olona zany so dia fitiavam-boninahitra na fahefana ny azakazana ny zavatra izany koa dia izany ny fiarahamonina antsika. Fiarahamonina tena adala-boninahitra, adala-pahefana ny fiarahamonina misy antsika amanao. Ary ohatra ka mandeha ho avy izao ny fifidianana amin'ny taona 2024 rehefa mandeha ny fifidianana ka mandeha ilay fitoriana tsy avy tany
any fitsarana misy zatra sarafirina misy sosoavy zao misy fanikana anaty sisisy misy olo vity foloatra an'izao hoe naovana fanikana rano rehetra ina monato fitadiavana fahefana sy voninahitra atao maty voninahitra sy fahefana matsirafo ny mpiarabelo antsika azotrona re mety mahazo atsika tsy ny fitiavana Kristy intsony no manerantsika fa ny fitiavana voninahitra sy fahefana fanontaniana tsy maintsy atao fa ndraindray koa mety ho tena fitiavan'olona mihitsy sy tombotsoa fitiavam-bola sy tombotsoa zany keo mety maneno tsy voatery ny fitiavana Kristy maneno ary Paul amin'ny epistile dia milavintsy hoe zay tsy manao mihitsy ny fitadiavam-bola ny fitoriana filazantsara tahaka ny fanaony maro manaka izany texte zany hoe tena tsy hainanakeoanto efatra amin'izany no misy olona maro izay manao fitoriana filazantsara ny fitadiavam-bola zavatra lehibe ny avany malala natsyovatsika fa ny fitoriana filazantsara ohatra ny gasy zay atao tsy azo lavina fa azona tombotsoa zany izy apitsy azo afe za zo mandeha fortunaire tomobila tsy arina nanako mitsy hatramin'ny telopolotona asy prolezekely vola azo fortunaire atenako fa rehefa tsy prolezekely tsonay dia mandeha bus fa mandrisy mahaforlezekely dia mandeha fortunaire zany fa dia misy ka eo amin'ny toerana zany misy tombotso tokoa nanana anatanana tsara mihitsy zany fa sao dia le fitiavana tombotso na fitiavam-bola fa tsy ny fitiavana Kristy intsony no manerantsika amafiaman'Andriamanitra misehatra zany fanontaniana tokony atao zany ravana manana rehefa manona ny polisaha tsy zany rehetra mihitsy ny atokana ny fitiavana Kristy manify ary zany avana manakran'izay votoatiny zao afatra zay daholo ravana zary tian'Andriamanitra ho anampahatsiovana antsika karaka fotoana miverena hoe amin'ny fitiavana voalohany dia hoe telo no mety ho dikan'izany ho atsika koa ny voalohany averena ny tena toerana ny fitiavana averena ny toerana voalohany ny faharoa tsarovina saribata ny fitiavana fa mampidoza hoe na atao ny fitiavana na foana zavatra ataontsika zay izy ary ny fahatelo ivelomy ny votoatan'izany fitiavana zany dia ny fitiavana Kristy resta sy fitiavana Kristy entiny iaina fa raha masina zay nanazava zany tampony lavaramalala haloko zany vonareo mba isika indray mba mivoaka veto mba sady lolo ny fitiavana no avao zany tenin'Andriamanitra zany ny fifarana eo apokalypsy dia hoe zetra miaina zany dia omeka ny azon'aina izy hiditra amin'ny fiainana anak'izay izy andova ny lanitra izy manantena hitareo amin'ny lanitra